Fiadanana daholo ny tonona amintsika rehetra amin'ny alalan'ity vidéo ity. Za zany somary manaby mihitsy ihany par rapport amin'ny fifidianana Jesosy mamonjy izay niseho farany teo iny hoe ny zavatra isy dia kisarotsy lavitra n'ireny zavatra fiainana politika iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana izao ihany. Hitanareo nisy fifidianana injato ny fanesy teto amin'ny firenena. Dia tao anatin'ireny nisy ny resaka doublon, nisy ny resaka erreur tany amin'ilay fifidianana, nisy ny resaka alabato, ny propagande isan-karazany manapatra ao anatin'izany Dieu de mamona, fitiavana voninahitra, fitiavana tiaka-toerana teo lohany satria manesika be ilay obsession tia hangalatra ao anaty. Dia izay esprit izay ihany koa no tonga amin'ny fiangonana fehezin'ny système isan-karazany tsy ny Jesosy mamonjy ihany fa Jesosy mamonjy aloha zao no miseho télé dia eo indrindra no mipetraka ity aiaitsika ity hoe niza olona any eo dia tsy maintsy isy foana partisan anankiray na roa na telo mety hivondrana na mety hiparitaka na hisaratsaraka anohatra n'izay lany ao tahaka ny zavatra misy ao Madagasikara amin'izao vanim-potoana izao hoe tsy lany tamin'ny fomba madio io filoham-pirenena io 13 ihany ny anay mpanenjika toujours afara alefa dada sy ny zavatra ohatran'izany. Zay esprit politicien izay, zay esprit ana politika izay io mitsoka eran'ny fiangonana manerana amin'ny Madagasikara io satria manjaka loatra ilay Dieu de mamona, manjaka loatra ilay fitiavan-tena, fitiavam-bola, rehaka sy ny sisa zavatra ohatran'izany. Ambadika izany dia tsy ataontsika resaka fa misy ambadika politika avokoa ny zavatra rehetrarehetra miseho ary fantatsika tsara foa ihany amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy na fiangonana hafa na mety ho FJKM dia misy generaly misy partisan amina politika anankiray misy olona matavy beatoka be ihany ka ireny rehetrarehetra ireny ny sasany amin'ireny tsy tonga hivavaka amin'ny sincérité fa tsorapo, tsy tonga hibebaka izy fa hitondra ny esprit any avany amin'izay efa nitombony sy nanatavezany niatoka ny tany izy dia iny miditra amin'ilay fiangonana dia d'ailleurs koa ilay fiangonana tsy ao tsara ilay fiambenana sy fiandrasana fa honoana tena dia misy répandre ao ilay esprit araka ny taisaitsika sy efa miseho eto Madagasikara ka engany izay fanahiana izay mba tsy ho tanteraka ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa mba tena hoe ho tapitra hatreo amin'izay ny resaka fifandirana sy ny teny ratsy sy ny toraka W sy ny fifamonoana tahaka ny efa niseho tao Korondrano reny, fifampiandaniana endrika rivotra politika izay efa manimba n'ity zao tontolo zao ity fa tena hoe hiverina hitodika amin'Andriamanitra marina ny mpino sy ny fiangonana. Azadiny fa misy rahalahy, misy pasteur, misy mpinotsotra ao tena manao izay ho afany mihitsy amin'ny fanomponan'Andriamanitra, amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ary misy mpinotsotra tena sincère mitady ny tavan'Andriamanitra. Ka raha vao tsy tonga saina amin'izany tsika dia ho viraviran'ny Satana ny fiangonana Jesosy mamonjy, ho viraviran'ny Satana Madagasikara, viraviran'ny Satana araka ny efa miravirany azy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao ny génération misy. Tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo. Voarahinareo ny afatra. Veloma tompoko.